Akatoky ny fetin'ny farany taona sy ny taom-baovao isika mila mailo ny mpanjifa eo anatrehan'ireo entana mitobaka eny an-tsena raha fanazavana azo tokoa mantsy dia ny fisian'ny rotsakorana sy ny hafanana mifanesy dia mahatonga ny entana indrindra ny sakafo eny an-tsena eny ho simba vetivety misy fiantraikany amin'ny ara-pahasalamana nefa izany raha ny fanazavana azo hatrany. Isan-karazany ireo entana mitobaka eny an-tsena, ao ny manaraka ny fenitra takiana, ao ihany koa ny tsy manaraka izany fenitra izany. Saika eny amin'ireny mpivarotra tsisy dalana antsoina amin'ny teny baiko hoe marché informel ireny no ahitana azy ireny. Mitera-doza nefa ny fihinanana sakafo landaty izay mety ho lasa pozina mihitsy. Amin'izao fotoana izao dia mitombo ireo mpandraharaha-panafatra sakafo ka noho ny amaroan'ny tolotra manoloana ny tinady dia diso kadikady izy ireo, misy ireo entana tsy lafo ara-potoana raha ny voalaza. Anisan'ny sazy miatra amin'ireo izay atratrarana entana landaty ny fanesorana ireo sakafo landaty ao an-tsena na ny fampiatoana ilay fivarotana. Mety hatra ihany koa ny fehezan-dalàna famaizana raha tokana ahafaty olona ilay sakafo lasa pozina. Raha ny fanamarihana avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra dia misy ihany ireo mpandraharaha milaza mialoha fa misy entana manakaiky ny daty farany azahoana mihinana azy ao aminy na hoe dila izay daty izay, ka misy ny antsoina hoe constatation na fanamarihana ary potehana avy eo ny entana. Tombontsoa ho an'ireo mpandraharaha raha ny voalaza ary fitsinjovana ny fahasalaman'ny mpanjifa ihany koa ny fanambarana izay ataon'ny mpandraharaha toy izany izay afaka mangataka fangatahana fampihenan-ketra. Ankoatr'ireo entana landaty dia misy ihany koa ireo entana tsy manara-penitra. Misy fepetra tokony arahana ny fitehirizana ny sakafo toy ny frômazy ohatra. Na dia mbola hita eny amin'ny baoritra itoerana azy fa mbola tsy lany daty ilay entana dia misy ny maripana tsy maintsy hajaina amin'ny fitehirizana ny entana mba tsy ho lasa pozina izany. Zavatra imasoan'ny ministeran'ny varotra ny fisian'ny vokatra manara-penitra eny an-tsena ary miara-miasa amin'ny departemanta samihafa toy ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny avy ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra izy ireo.